Andriamatoa Serge Mbejovial paitokarena foloan'ny antoko antoko ny fivoaran'ny malagasy no vahintsika amin'ity atoandro ity tondra ny famakafakana miarabanao tompoko makasitraka namaliny fanasanay. Miarabanao Jean-Michel, miaraba ny teknisianina rehetra manao ny ezaka amin'ny fampandehanana n'ity fandarana ity. Miaraba ny malagasy rehetra manaraka ihany koa ny atokantrano any dia misaotra anareo tamin'ny fanasana efa elaela ny tena tsy niteny zay fa dia misaotra betsaka tompoko. Mizava misy mary mafapana amin'izao fotoana Andriamatoa Serge Mbejovial taorian'ilay hoe fisambontsamborana hetsika nataon'ny ZNZ ny fanan'ny herinandro lasa iny nisy an'ilay ministry ny foloalindraha teo aloha zay nisany hoe niona tamin'reto ZNZ reto nampanatsoana teny amin'ny polisy pirenena fahitanao an'ilay zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao inona tokony fepetra raisin'ny mpitondra amin'ilay hoe savovoro zay mantsy eo amin'ilay hoe tanora nandray anjara tamin'ny tolona ny mpitondra anisany hoe niaraka tamin'ny tanora teny Kianja. Misaotra tamin'ilay fanontaniana zavatra tiako tenenina fotsiny angambany amin'ny voalohany dia zao hoe tsy azo tsinontsinoina aloha ireo ZNZ ireo satria ireo ny angady nahitana an'izao fitondrana zao tena marina zany. Ny fampiresana dia zava-dehibe. Zany fampiresana zany na mpitondra na amin'ireo ZNZ ny amin'ny antokony olona hafa rehetra rehefa misy manao hevitra dia tokony misy ny fifampiresana. Ny zavatra tsara ho fantarina angambany inona ny antony hidinana eny an-dalambe amin'ilay ZNZ zany. Tokony fantatritsika zany, tokony ampahafantariny zareo zany satria le olana iny tamin'ny voalohany fahitako azy dia hoe nametraka CV aloha teo ministra dia avy eo rehefa nametraka CV vita fametrana CV dia nisy ny fandamina atao anatiny tao. Za moa tsy miditra amin'izany ny prime ministre sy ny filoham-panjakana no tompony andraikitra amin'izany dia avy eo nisy tsy fankazahoana tamin'ny ZNZ ny fanendrena ireo membre sy ny gouvernement reo. Aoka le hevitra nijerevana mivoana ve ilay programme le fitondrana any amin'ny fangatana tena an-dalambe satria mivoana. Ny zavatra tsy piko fotsiny dia ty efa niteneniko ty zavatra ty, zavatra ray ny tsy piako ny momba le ZNZ mangataka amin'ny fandavanana antelomera-pirenena. Aoka re tompokontsika tsy ho diso lalany. Raha tadidinareo tsara vao tonga teo amin'ny fitondrana volanao fianianana ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao ny filohan'ny fanavaozana dia zany ho niteneny voalohany. Azaverina ny schéma ny ainatsika tamin'ny 2009. Tamin'ny 2009 ny noravana ny Sénat, noravana ny Assemblée nationale dia natao CT dia natao CST dia iny zava-nisy niataka ny partenaire technique et financier. Satria azadino sarotra amin'ny fihetsika miaraka amin'ireo olona ireo dia nitantandalana sy fanajana ny démocratie. La seule institution misy eo amin'ny république amin'izao fotoana izao mbola misy an'izany démocratie zany dia ny Assemblée nationale. Ka io ve no foananao? Ka io ve no foananao? Ka io ve ny angatahana io an-dalambe io foano io tsy fanarana sy ny karazany. Ny rafitra fanovana rafitra no nangatahana teny. Ny fanovana rafitra zany dia miainga amin'ny concertation nationale satria io ile iengatsika. Faharoa manaraka an'izay. Ravanana Assemblée nationale dia anao fifidianana amin'ny rafitra zay efa tsy tianao indray dia eto indray tsika hifampitsikera sy ny karazany. Zany zavatra zany mila dinihana tsara ary mila alalinina tsara hoe inona ny antony hidinako eny an-dalambe. Raha nidina an'ireo tao an-dalambe dia ny jiro tsy mandeha ny rano ny rafitra tsy mety betsaka ny kolikoly betsaka nyzao aoka aseho zany zavatra zany hoe zay no antony hidinana ety dia andao hifandinika. Tsy misy angamba anao ny membre ny gouvernement na ohatra zany hoe tsy te hifandinika na tsy te hifampiresaka. Zay zavatra zany zao zavatra tokony azo atao tsara. Mikasika ny ministry ny foloalindraha teo aloha hoe nampanatsoana azy, za moa tsisy ny détail an'izay zavatra hoe inona nampanatsoana azy fa araka ny henoko mamaky any aminareo koa mitambazotra any hoe no ny antony fihaonany tamin'ny GNZ. Ka inona ny antony hihaonany tamin'ny GNZ mety nifandinika ry zareo tao. Raha zay ve ny antony nampanatsoana azy misy antony manokana ve sa inona ny antony nampanatsoana azy? Anjaran'ny tompony andraikitra amin'izao manazava an'izany zavatra rehetra zany mba hanazava ny saim-bahoaka, mba tsy hiditra ilay saim-bahoaka satria saim-bahoaka le amin'izao fotoana izao dia hoe tianao dictature reto, tianao an'izao, tiam-piororo reto, tianao an'izao reto. Mba azavaina zany zavatra rehetrarehetra zany. Anjaran'ny tompony andraikitra manazava hoe inona ny antony nampanatsoana azy, misy zavatra ihina ve ao sa misy fanazavana tiana hoentina tamin'izany fotoana izany. Zay ngamba ny zavatra hitaritako an'ilay resaka. Ny filohan'ny fanavaozana dia miaramila ivantana andraikitra ihany izy lehibe ny faritra tamin'ny fitondrana HVM tany amin'ny faritra atsimo andrefana tany. Mpanolotsaina marobe no manodidina azy ankoatr'ireo mpanolotsaina miaramila evatra amin'ny rahalahy miaraka aminy fa misy mpanao politika marobe eo malona an'ilay zava-misy amin'izao fotoana aiza ny tokony hametrahana an'ireo le mpanolotsaina
sy ireo olona ao an-dapo ao amin'ny kabinetra ny fiadidina amin'ny fanavozana repoblika zany manoloana an'ilay zavatra mitranga amin'izao fotoana izao raha ny fahitana Andriamatoa sy Serge Mbezovialy. Le mahazatra ny mpanao politika eto amintsika zaho zavatra teneniko aminareo a le mpanolotsaina tsy manolotsaina izy a fa manome hevitra zay mapetipety azy. Zay leo problème andreo mpanolotsaina ndreo. Ianao mpanolotsaina ny filohan'ny fanavaozana zany dia manolotsaina azy a amin'ny intérêt supérieur de la nation. Inona ny hevitra atolotro azy ao an'ity firenena ity. Fa ny akabeazany tena teneniko tsara zany tsy tamin'ity fitondrana ty ihany fa tamin'ny fitondrana teo aloha. Tamin'ny andro fitondrana teo aloha moa dia niteny ary fitondrana teo aloha dia niteny tandremo ny mpanolotsaina anao. Fa reo no manome hoditra akondro voalohany indrindra satria ny mpanolotsaina ny mpanao politika any amintsika manolotsaina ny mapetipety azy, manolotsaina ny mpanao mapetipety ny antokony. Za zao a raha mpanolotsaina ny filoham-panjakana ohatra mitarika antoko a dia inona zavatra mba apetipety mba hampavisible nyty antoko ty. Tsy maintsy ametraka ministra, tsy maintsy zao tsy maintsy teneniko ny filoham-panjakana hoe zao ny décision raisina satria zay mapetipety azy sy mapetipety an'ilay antoko taria. Ka io mila tandremana tsara. Zay no voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay normal ihany koa nefa izy raha maka mpanolotsaina fa le mpanolotsaina tsy manao ny asany. Inona ny tenenako an'izay? Izy tsy lehibe ny faritra izy teo aloha, izy tsy spécialiste ny zavatra rehetrarehetra. Mety miaramila izy, mety fantatra zavatra mikasika ny miaramila, fa mety tsy fantatra ny angamba ny zavatra mikasika ny fambolena sy fiompiana, mety tsy fantatra ny angamba ny zavatra mikasika ny économie financière, mety misy zavatra tsy fantany ao dia maka mpanolotsaina izy, anolotsaina azy amin'iny zavatra iny. Fa le olona mihitsy tsy manome an'le hevitra araka ny tokony ho izy dia zay no mahatonga ny filoha tsy ao amintsika ihany ny filoha manerana an'izao tontolo izao ny akabeazany mahatonga mivonany amin'ilay zavatra tsy tokony ho izy. Ao anatin'izay zany eo amin'ireo hoe mpikambana ao anatin'ny fiadidinan'ny repoblika amin'ilay kabinetra manoloana an'ilay fanapahan-kevitra amin'ny sisilany ity ambany ity. Inona tokony ataon'ny filohan'ny fanavaozana amin'ireny zavatra ireny? Ohatra zao ilay fampiantsoana ny ministry ny filohan-dahy teo aloha ny Général Ramakavelo mialatsiny manona ny anarany dia maro ny mitondra famakafakana hoe tafajabaka izay nanome baiko. Tonga dia izay mihitsy ny tenen'ny sasany aniny olobe eto amin'ny firenena. Tsy hoe zao aloha zavatra teneniko tsy hoe olobe eto amin'ny firenena izy dia tsy azo adidinana misy antony io mahatonga adidina. Zay aloha teneniko voalohany zay. Zay manko le tsika hoe olobe olobe rehefa ny Majanga misy anina, olobe any faritra Majanga rehefa ny Diego, olobe faritra Diego tsy azo atao an'izao, tsy azo atao an'izao. Non, misy fanadihadiana azo atao fa ny antony nanadidina azy zay tokony fantatra hoe inona ny antony. Tiako tenenina amin'izay dia zao. Mieritreritra ve nareo fa filoham-panjakana ny nanome baiko? Zay foana le olany. Mieritreritra ve tsika hoe ny filohan'ny fanavaozana ny teny tonga dia niteny tany amin'ny brigade criminelle hoe convoqué nareo iny olona iny adiodio-nareo. Fa le pisolelaka ty ambadika ty hoe ino ty sao dia déstabiliser-nay ty alors rangaha ty mba ampiraharaolona kely tsy mino mihitsy betsaka le zany fonction zany filoham-panjakana zany betsaka zany dia manana eritreritra ve nareo hoe zany filoham-panjakana zany dia anana fotoana anaovana an'izany, anana fotoana hoe ary anarahana an'izao tsoivry anao an'izao tsy mino an'izany fa le ina olona ajantsika gasy azy le mpitaty raha kena atao ambadika ato. Zay foana ny problème sy ny karazany. Dia ny zavatra raha zao tamin'ny toeran'ny filoham-panjakana tsy maintsy heno hoe nisy zavatra ohatr' izao nanontany mpiara-miasa amiko fa inona ny antony nanantsoana azy, inona ny zavatra ohatr' izao mba hahafantarako satria tsy maintsy izy foana ny arany rihatra hoe nanome ataontsika miteny zao dia misy mieritreritra mihitsy izy nanome baiko nanao an'izao, izy nanome baiko nanao an'izao. Tsy maintsy izy foana ny arany rihatra. Rehefa izy arany rihatra tokony manazava hoe amin'ny collaborateur tokony miteny hoe misy zavatra ohatr' izao na misy zavatra ohatr' izao an'le izy. Dia faharoa manaraka an'izay ihany koa le eo amin'le mpanolotsaina sy mpiara-miasa amin'ny tena tiako tenenina mihitsy ny zavatra mpiara-miasa amin'ny filoham-panjakana. Ianareo io zavatra efa hita ary lesona tokony ianarana. Zavatra efa nisy teo aloha manome hoditra akondro ny lehibe anareo dia filoham-panjakana. Aoka ny zavatra ifantohana dia ny zavatra ho ampantroana le firenena zay no ifantohanareo anoroanareo hevitra azy. Fa tsy misy zavatra ohatr'izao any ambadika any dia ataonareo zavatra mahafaly anareo any ambadika any dia mandoto an'le olona avy eo. Dia lasa iny amin'izay no avy eo no tonoan'olona ry lasa dictature lasa zao. Militaire io olona io dia vao mainka moa zay koa any amin'ny inona moa ty anaovana ny image hoe satria efa militaire io zatra jadony io zatra an'izao fa tsy mino an'izany aho
tsy mino an'izany hoe izy dia tsy maintsy anao an'izao izy tsy maintsy anaraka an'izao dossier zao anaraka ny dossier zao betsaka ny andraikitra saniny betsaka ny olana saniny tsy any mihitsy izy fa aty ambadika io zavatra tiako hiverenana kely talohan'ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ianao dia nisan'ny anarana nisongadina teny anivona tambazotra an-tserasera ary tonga teto Madagasikara ireo talohan'ny fanendrenany nanao entretien ve Serge Mbejovial sendra ny fanojy manko sendra ny fanojy le za tonga tany Madagasikara dia mikasika nyreny fanendrena isan-karazany reny raha tadidinareo tsara maraina an'io tsika nanao interview mihitsy teto amin'ny onjam-peonareo ny teny mihitsy tamin'izay fotoana zay tamin'ny prime ministre teo aloha hoe c'est plus chef d'orchestre ny après-midi an'iny totona les décisions tamin'ny fanalana ny prime ministre teo aloha fandravana gouvernemanta ny après-midi an'iny tsika nanao interview à midi diffusion à midi le izy latsinainy tamin'izay andro zay tadidiko tsara eo dia efa manao supposition 9 mars eo dia efa manao supposition ny olona rehetra matoa izy niteny an'iny dia zao tsisy zavatra ohatrany coïncidence le izy fa tonga avy any Madagasikara tsy mbola zao ngambany any tonga tany Madagasikara raha ny gouvernement dia tonga fa efa misy foana io efa teneniko foana za mandeha matetika any Madagasikara any ary nisy coïncidence le zavatra sy ny karazany hoe fanendrena premier ministre fanendrena gouvernement fa ny zavatra efa ampiresaka gouvernement amin'ny filoam-panjakana fotsiny hoe fomba ahoana hoentina fampandrosoana le Madagasikara sy ny karazany raha niteny hoe réserve de la république satria manana ny qualité rehetra mba hitondra fampandrosoana ho an'le firenena dia zany fampandrosoana zany tsy eo amin'ny politika ihany fa ny any tena himasoko eo amin'ny lafiny économique inona ny zavatra hoentina inona ny tanjoka ho ampandrosoana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra économique zay ny azy zay le hoe fampivelarana an'io ary zany politika be ny fanjakana moa no velabelarin'ny mpitondra eny amin'ny anterimera-pirenena nanomboka maly ahatra 12 andro ao anatin'le hoe fanatanterahana azo lazaina fa ho hitantaratra ao anatin'le politika amin'ny fanavaozana sy le hoe fempotoana omenan'le gouvernemanta ve izay raha nitata amin'le gouvernemanta teo aloha izay nomena 2 volana fa nihitatra 1 volana moa le fotoam-piasana tsy maintsy hitaka matoa ny premier ministre manolotra le atao hoe PGE politique générale de l'État nisy ny fandiniana aloha niaraka amin'ny filoham-panjakana tao dia ny fandiniana niaraka amin'ny filoham-panjakana io fandiniana niaraka io na maritra inona ny priorité inona no fenitra hitondrasantsika anty gouvernement tsy fampandrosoana anty Madagasikara aty inona ny limite inona ny zavatra azotsika atao inona ny zavatra tsy azotsika atao araka ny teneniko teo efa nisy décision na CCN dia zay zavatra zay tsy maintsy jerevana izy amin'ny rahalahy ny filoham-panjakana sy ny premier ministre zany dia io no atolotra ny gouvernement hoe tia ny objectif atsika dia ny anjaran'ny premier ministre sy ny anjaran'ny filoham-panjakana indray rehefa avy eo no miteny hoe tratra ve le tanjony io foana na lefa teneniko isaky ny 3 volana tsy maintsy tokony misy ny maridrefy satria 100 andro zany eo foana no mipetraka amin'ny maridrefy isaky ny 100 andro hoe ny nahoana le objectif ny fixena aiza ho aiza ny ministère izy tsirairay avy tamin'le objectif le tanjona napetraka tany am-boalohany tratra ve le tanjona raha tratra izy dia tohizana raha tsy tratra izy inona ny antony tsy nahatratra azy problème budget ve financière ve sa problème méthode ampiasain'le ministre sy ny ministère ny veny tsy mety ny nanatantarana an'le zavatra mba hahafana manoro zany sa manitsya le di tokony atao raha tsisy an'izany évaluation zany dia sarotra ny manitsy eo fotsiny tsika miteny hoe tsy naombry na naombry zavatra ohatr' zany tsy maintsy misy maridrefy zany isaky ny 100 andro tsy maintsy misy maridrefy apetraky ny filoham-panjakana sy ny premier ministre hoe tia ny zavatra ny fanarahana tia ny contrat atsika miaraka amin'reto ministre eo aiza ho aiza zareo amin'ny zavatra sy ny karazany iny fantaritsika tsara zany ao Madagasikara ao priorité daholo ny zavatra rehetrarehetra tenenao amiko ny secteur tsy prioritaire ao Madagasikara prioritaire daholo ny secteur rehetrarehetra na milasy nangovo zany resaka rano zany na resaka fampandrosoana toe-karena rehetrarehetra zany na resaka lalana zany tany Fianarantsoa Tananarivo Fianarantsoa 12 heures 20 adiny 20 nandeha tômôbila fantaritsika zany lalana zany na amin'ny resaka fambolena sy ompiny zany na amin'ny resaka jony zany amin'ny resaka rehetrarehetra priorité daholo ny zavatra rehetrarehetra fa anjaran'ny gouvernemanta no mametraka ny lalana izorana sy tanjona ho tratrarina amin'izany zavatra rehetrarehetra zany faharoa manaraka an'izay koa tiako tsipihana tsisy fampatsika anie dia mieritreritra hoe ho avy tonga io fampandrosoana io hoe satria manana politika tsara ty dia zao le fampandrosoana ny fampandrosoana miainga amin'ny fototra tsotra fanajana ny lalàna état de droit raha tsy misy ny état de droit na politika avy any an-danitra io tsy afaka
tsy afaka ampandrosoana mihitsy Madagasikara. Inona moa l'état de droit? Séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Séparé avy reo zavatra zao dia ampiaro ny lalàna velona. Fa misy ao amintsika daholo ny lalàna misy arak'izao tontolo zao amin'ny fampandrosoana ny firenena mandroso etra rehetra efa misy ao amintsika zany. Lutte contre la corruption. Raha io koa tsy anona ifoana fa teneniko. Tsy hoe mahantra ny olona dia manao an'ilay tsolotra. Fa io tsolotra io no mampahantra an'ilay firenena. Dia mampahantra an'ilay firenena mampahantra an'ilay olona ao anatiny. Satria raha eo ilay tsolotra dia tsy miditra amin'ny vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Rehefa tsy miditra amin'ny vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana, inona moa ny afaka ataon'ilay fanjakana? Dia eo indraitsika imenimeny nangataka facilité élargie du crédit, nangataka FRD any amin'ireo mpamatsy vola sy ny karazany. Oetsika hoe dia hiankina amin'ireo vazaha, miankina amin'ireo vazaha tsika satria tsisy vola ny kitapom-bolam-panjakana. Idirana zany vola zany amin'ny kitapom-bolam-panjakana, le zavatra ny teneniko teo reo état de droit sy ny ady amin'ny kolokolo rehetra ny tokony apetraka mba ahafana normaliser ny relation. Maro ny karazana mpamboaka moa zany tamin'ny volana martsa iny izay nahavoatontonona olona maro, ary ny fantody amin'izay ihany koa le resaka navoakan'ny Cour des comptes tatitra ara-bola ny fandaniana nataon'ny mpitondra teo aloha sy hoe fitantanana an'ireo araram-panjakana mihitsy dia anisan'ny tena hoe nampalahelo le 3 miliara vola vohodinkodina tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Mbola hoe départementa ministère ntsongaina ary na tanandreo vola reo fa hitanandre matosy Roviala le hoe inona zany no tokony ho atao ifehezana ihany koa an'ilay hoe kitapom-bolam-panjakana tsy ho very le vola. Teo moa zany nisy an'ilay hoe fanararaota-pahefana fahafantaran'olona amin'ny tsenam-barim-panjakana ihany koa tao anatin'iny. Mampalahelo satria manana andraikitra do mampalahelo le izy 3000 miliara zany ny lazaiko anao tsara. Avy tatsika lalana avy ao Tsoromandedy makany Maintrano RNNBS mampikaikaina n'olona firy taona avy tatsika largement avy tatsika zany. Mampalahelo le izy satria volam-panjakana fa tompona andraikitra ny tsirairay sy ny institution rehetrarehetra tsomaiko eto zany. Cour des comptes ny teny an'iny rapport'ny Cour des comptes fa iny tsy mbola tamin'ny 2025 ihany. Fa nanina Cour des comptes tsy nanao an'ireny rapport reny 2024, 2023, 2022. Nisy tahotra ve nisy tsinitsindry ve sa tsy nanao ny asany. Zay aloha tiako tenena indrindra voalohany. Zay ny tenenako hoe tompona andraikitra ny rehetrarehetra. Zay voalohany indrindra. Tsy hanambakim-panjakana ozy ianao misy lalàna zany zay le état de droit teneniko tao. Raha maharitry panjakana ianao jerevy tsara ny sekoly manara-penitra rehetra. Ohatra fotsiny resaka raha fotsiny na stady manara-penitra natao na sekoly manara-penitra. Mbola efa lany ny vola le budget anaovana an'ilay izy mbola tsy vita le trano. Dia izy ny tompona andraikitra amin'izany, tsisy contrôleur avy eo. Tsisy contrôleur avy eo contrôleur ireny zavatra ireny. Io marché public io tsy tonga dia amenanao ny vola au fur et à mesure misy déblocage, misy lalàna mifehy azy. Izy daholo ny tompona andraikitra amin'ireny zavatra ireny. Ny kipo masy daholo ve. Dia eo le niteneniko hoe état de droit tsy voahaja. Matahotra ve zay voatsindritsindry zay izao. État de droit tsy voahaja. Dia le rafitra tadiavintsika koa mila apetraka. Satria io rafitra io no mitondra azy ny olona. Ka raha le olona mihitsy nefa poriny ao anatin'ny sainy sy fomba fitondrasana ny raram-panjakana, tsisy zavatra andeha zany mihitsy io. Fomba ahoana mpanjavona 3000 miliara zany? Raha tsy misy fiaraha-miasa amin'ny organisme maromaro, amin'ny ministère maromaro. Raha manao zavatra ny ministère ny teneniko teo ohatra amin'ny resaka stade na resaka sekoly manara-penitra, éducation nationale zany. Raha manao zavatra ny éducation nationale any dia misy exécution budgétaire, misy ligne budgétaire. Io ligne budgétaire io isan'ny responsable tsy maintsy arian'ny finance reny mamoaka ny vola sy ny karazany. Dia mandeha amin'ny trésorerie. Zay cycle rehetra zay misy contrôle iny. Misy contrôle iny zavatra iny. Tonga tany ve amintsika miteny zao firy ny stade efa lany ny vola nefa tsy mbola nisy na ny fototra ray aza ny vita. Amintsika miteny zao efa firy inona moa ty ny asa-panjakana efa nandaniam-bola 2025 ny teneniko tany aloha tany. Efa vita budget sy ny karazany. Na io zavatra tenenitsika io autoroute ny Tamatavy Tananarivo 8 km tavelo. Fantatritsika fa 80% io budget efa lany zalahy. Dia tsy nisy contrôle ve tamin'izany fotoana zany. Dia tsy nisy olona conscient ve reo ministère isan-karazany reo. Tsy nisy responsable rehetrarehetra. Ka ozy aho hoe lasa commentaire fotsiny raha tsy misy sanction fandraisana andraikitra
ataony fitondrana vaovao zao zany fandraisana ndraikitra zany a hitadiavana identifiena ny tompona ndraikitra rehetra ary tompona ndraikitra rehetra devant ny eo anatrehan'ny fitsarana manefa ny adidiny hoe satria nisy négligence tao négligence manifeste tao tamin'ny asana mpandraiketina tompona ndraikitra dia aoka ny conséquence rehetra isubira amin'ireo olo ireo zay neny izy dia lasa indray tsika aveo miteny sasandray vagence politique tsy fampiarina ny lalàna ve tompoko dia vagence politique dia angalatra koa zany rehefa mahazo fitondrana ohatra rapitso dia hoe rehefa miala eo am'izay mangalatra enjehana dia hoe vagence politique aoka ny lalàna mpiarina zay ny teneniko teo mampale 3000 milliards zany mampalahelo zany ny zavatra teneniko aminareo koa mikasika ny jirama cour de compte 2024 rehefa nivakiko efa nanaova commentaire fantatritsika moa fa misy carburant zao 2 millions mahery litre niala tamin'ny jirama commande ny jirama voalovola nefa antsasa 1 million litre fotsiny a 1 million de litre fotsiny a livrenany amin'ireo station ny jirama manerana Madagasikara 1 million nakaiza zany ny 1 million nandravotra vola ny voaka fa livraison tsy nisy satria fampizarana iza daholo ny tompona ndraiky tao anatin'ny cour de compte daholo zany cour de compte 2023 2024 tsy tahitratsika tsy manenjika nireny olo reny fotoana zao iza daholo ny tompona ndraikitra tamin'ireny fotoana reny fotoana zao iza daholo ny tompona ndraikitra ireo tompona ndraikitra reo tsy maintsy mamalya ny andidiny sy ny andraikiny eo anatrehan'ny fitsarana mba ho hitany vahoaka hoe tena mandeha marina ty lalàna sy tanytany-dalàna ity afahantsika mandeha ny fampandrosoana ao anatin'izay mantsy mbola tsy hita mazavatra eto ny toy ny fepetra raisina ho an'ireo tompona ndraikitra fa tatitra fotsiny iny ho an'ireo olona ireo izay ministra ny toe-karena sy fitantanam-bola tamin'iny fitondrana teo aloha iny tsy eto Madagasikara efa mahazo asa vaovao ry izay nivelany any mbola maro ihany koa nefany ireo rafitra iverina fa tsy nanao ny asany matoa iny ny zavatra iny aty amin'ny hoe fialan'le olona eo efa tafavoakan'ny Madagasikara ny ankamaroany inona ny tokony ataon'ny fitondrana malagasy zany amin'izao fotoana izao aloha mba tsy hoe tatitra fotsiny ilay izy zay le zavatra teneniko teo mba tsy ho tatitra fotsiny engany tsy ho tatitra fotsiny engany tsy ho tatitra fotsiny ny zavatra iny ny zavatra andrasana fitondram-panjakana malagasy ary mino fa misy an'izany satria io indray le tsy hoe vao manao tatitra ny cour de compte androany a dia iny ane tamin'ny mois de mars iny tsika zao ny mois d'avril ny tsika manko vao manao tatitra ny cour de compte androany tonga dia enjeo ihany rehefa enjehany amin'izay le olona tsy maintsy mitady preuve fitsarana zay mahatsara ny fitsarana tsy maintsy misy preuve vao manenjika ianao iny cour de compte dia misy ny atao hoe ouverture enquête judiciaire mandeha amin'izay le ouverture ny enquête judiciaire ao anatiny eo amin'izay le preuve mis'accumulé zay ianao vao manenjika an'le olona mitory an'le olona misy ny mandat international aveo na mahita mialokalokaly ivelany reny olo reny mahita asany ivelany reny olo reny efa misy ny mandat international atsika membre reny zavatra reny coopération internationale io tsy maintsy tonga ny fotoana iveriny eto an-tanindrazana izy satria avy amin'ireny procédure judiciaire reny ny iverenany mba ahafahany mamaly ny andraikitra eo anatrehan'ny fitsarana fa engane za koa ne manantena an'izany za koa vahoaka ohatranareo ihany engane mba tsy lasa annonce fotsiny reny fanambarana fotsiny reny ary tsy mino an'izany satria misy volonté andeha zay le niteneniko teo na ny GNZ zany na zao fitondrana zao misy volonté anao an'izay transparence zay andeha amin'izany ina moa ty mangarara sy fitondrasana amin'ny fanajana ny lalàna velona misy eto amin'ity fireneny ity tsy maintsy mandeha amin'izany ary mino an'izany fantatro ihany koa io ministra ny fitsarana io fantatro izy fa tsy amela an'izany velively tsy amela an'izany velively izy satria ao le injustice 3000 milliards zany mba eritreretinareo ny impact an'izany eo amin'ny fireneny sy zava-bitany zany eo amin'ilay firenena ao anatin'izay ary zany tsika ireo rafitra miady amin'ny kolokolo eto Madagasikara ao anatin'ilay fotoana fanovana iny koa raha ny hevitry ny antoko ny fivoaran'ny malagasy toy ny ahoana ny ametrahana an'ireo rafitra ireo mbola ambanina fifehezana mantsy izy dia tsy manana an'ilay fahaleovantenany tokoa rehefa manao an'ilay asa zay le izy zay ina le teneniko teo le tany-dalàna fanajana ny lalàna ina moa ny rafitra tsy misy ao amintsika amin'ny resaka blanchiment amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly inona misy ny samifino amintsika ao misy ny bianco ao amintsika ao inona zavatra tsy misy ao amintsika ao zay ne teneniko tany am-voalohany misy le izy fa fanajana n'le lalàna sy fampiarana azy ny tsy misy
indépendant ve reo institution reo tsy indépendant reo institution raha zay teneniko ny Bianco DG ny Bianco izy moa manendry ny DG ny Bianco amin'ny conseil des ministres ny conseil des ministres manendry ny DG ny Bianco dika hatramin'izay dikan'izany tsotra le zavatra rehefa ny olona ny tendreko mieritreritra ve anao namana Jean Michel hoe ny olona tendreko dia tsy maintsy olona favorable amiko dia tsy maintsy olona hoe ty olo ty afaka miara-miasa amiko zay le zava-misy dia zany hoe le institution le Bianco indépendant fa tsy indépendant izy am'le fanendrenany le olona misy ao aminy mitadiavatsika système eo le Bianco eo le lalàna misy azy fa mitadiavatsika le système hafa ahafahantsika manendrya ny tompona ndraikitra ho indépendant mihitsy ao Bianco afaka ataotsika zany ohatrany amin'ny firenena hafa ny ohatra zany amin'ny firenena hafa teo tsy misy redevabilité amin'izay fotoana zay hoe tendreny zany ny tendreny dia aleo aloha ty tapenana kely ny masoko amin'ity zavatra ty sy ny karazany tsy mety zany aleo ho indépendant tanteraka le institution anankiray indépendant tanteraka mba ahafahany manao ny asany araky ny tokony ho izy tovy amin'izay koa ny paka pôle anti-corruption tsara ny fisin'io paka io lazaiko aminareo tsara ny lalàna ny fean'io paka io fa afaka manao ny asany ve ny paka amin'ny fahefana anankiray eo le fanontaniana tokony apetrakitsika ary apetraky ny manam-pahaizana ny lalàna misy ao amintsika ao misy fotoana zany jerevo ny misy any amin'ny firenena hafa amin'ny firenena ivelany any indépendant reny institution reny jerevo ny parquet national financier au Paris ohatra indépendant reny zavatra reny fa ny eo amintsika misy olana satria eo am'le fanendrena sy le composition an'le membre ao eo le olana eo amintsika ao anatin'izay zany ao anatin'le hoe fanavaozana ihany koa mantsika mety ve ny hoe amena fahaleovantena mbola eo ambany fifehezan'ny ministera ny fitsarana zay ny tiako hidirana mantsy na any amin'ny anteny miram-pirenena ary mbola hoe tsy maintsy mahazo fankatoavana avy any fa afaka manenjika ny olona ambony ka zay natao mihitsy le lalàna natao mihitsy zany le lalàna mba ninona moa ty mba tsy hanenjehana le olona fomba ahoana raha misy ny olo-mpanjakana anankiray dia maka anany amin'ny assemblée nationale aloha ianao zay vao afaka enjehana iny olona io Sarkozy any ancien chef de l'État chef président de la République teto France fa ndany PNF raha nanenjika azy dia mbola maka ny avaliny assemblée nationale izy io voasage nakatany izy natao le lalàna amintsika sady asady eo fanavaozana antsika zao mila jererana daholo ny zavatra rehetrarehetra azonao tsara eo fanavaozana antsika zao mila jererana daholo ny zavatra rehetrarehetra ny problème hoe eo ambany fiahiny ministère ny fitsarana tsy zay le problème fa na eo ambany fisahiny ministère PNF zany eo ambany ministère ny fitsarana fa indépendant ve izy par rapport amin'ny poste politique zay no important amin'io zavatra io indépendant ve izy par rapport amin'ny ministre ny fitsarana indépendant izy par rapport amin'ny membre ny gouvernement indépendant izy par rapport amin'ny présidence indépendant zay ny tokony focaliser tsika zay ny tokony ampiasantsika eritreritra hoe ahoana ny ananana indépendance zay zavatra zay fa le lalàna amintsika hitanao lalàna nanaovana ny haute cour de justice dia natao ifanjavozavo mihitsy eo ny ministre sasany tsy azo enjehanao mihitsy izy satria ahoana satria hoe tsy maintsy redevable izy au niveau haute cour de justice rehefa redevable haute cour de justice haute cour de justice tsy afaka manendrika azy raha tsy mahazo ny avaliny assemblée nationale ny bureau ny avaliny assemblée nationale nefa tsy mbola nisy na nyray aza ny dossier na lefa ny tany zany zavatra zany misy dia amin'ny fotoana ny fanavaozana zao aoka vaotsika zay zavatra ray tsisy olona amboniny lalàna na izy na izy ambany lalàna dolo rehefa manao ny tsy mety izy aoka ny lalàna ny hiatra raha zay no mapetratsika na izy na izy andeha ho azy ty fireneny ty ary mandeha araky ny tokony ho izy ny fampandrosoana ao aminy fa raha tsy zay no mapetrakitsika voalohany indrindra zay état de droit sy fanajana ny lalàna velona misy amin'ny république zay sarotra amintsika ny aroso amity resaka immunité ty mahatonga ny impunité ilay io fiarovana manokana sa le hoe fiarovana manokana io dia lasa mialokaloka any amin'io ilay olona ambony hitatsika nisy ministre teo aloha nanao détournement lasa solombavam-bahoaka verina mandray ny toerana mahasolombavam-bahoaka azy tsy voaentsika izy aloha zany fa dia manana an'iny mialokaloka amin'iny dia lasa miaro fitondrana moa
de zay ny zavatra misy eto amintsika eo am'le fanaovana politika eny koa ahitana matosa sombe jovial sao de tokony avaoziny io fa misy ny fikambanana mivoy izany Madagasikara fanaovana politika aloha tokony avaoziny ny politika leny tsy ratsy fa ny mpanao politika amintsika ny ratsy za de miteny anao an'izany ary olona tezitra tamin'ny tenin'ny filohan'ny fanavaozana hoe tokony hianatra politika tena marina inteny fa izy nasiana an'ilay tanora moako de nasoke olona fa raha za tamin'ny toerana tokony hianatra politika ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika malagasy satria ahoana nitenenako an'izay nitenenako an'izay de zao iny le tenenao nisy ministre efa nanao détournement zao de mialokaloka atsy de vao manamana tsy manohana izy de lasa ohatrany hoe voafafa le eloka rehetra nataony tamin'le fanodikodinana sy karazana zay ve le politika zay ve le fanaovana politika fa raha zany lehibe ny assemblée nationale teneniko anao tsara le immunité tadiavina satria le immunité misy ihany koa le endrikendrika sy ny karazana fa olona efa anananao fait anananao dossier anananao zao rehetrarehetra zao mbola mialokaloka amin'ny immunité na zany assemblée nationale convoqué ny bureau permanent manao autosaisine en justice manao autosaisine en justice hoe tsy rariny ity satria olona efa nanao an'izao esoriko ny immunité mba hanaovan'ny justice ny asany sy ny karazana misy zany hitatsika zany efa niteny an'iny amin'ny resaka zavatra dossier ray efa nanaovako fanambarana mikasika ny efalu resaka papier resaka biométrique sy ny karazany nataon'ny ministre l'intérieur teo aloha gré à gré soniavina natao zao zavatra rehetrarehetra na nodidikina mbola mpanjakana tsy teny afa tsy ny écran plat fa io le resaka biométrique le resaka passeport carte d'identité sy zany na biométrique na nodidinam-bola mpanjakana mahery any amin'ny 15 à 20 millions de dollars vola mpanjakana lasa tamin'izany fotoana zany ananana preuve zany zavatra zany jusque niteneniko hoe misy io efalu manana filiale na Chypre makany vola sy ny karazana zany zavatra zany afaka anaovana ankety zany ary vonina amin'izany hitondra preuve rehetrarehetra fa manina le olona mbola mialokaloka mbola député tsy miteniteny de eo de mialokaloka député de manangatanana hoe manohana ny fanavaozana zay sy ny karazana de avela fotsiny amin'izany aiza lefa mpanajana ny lalàna sy ny karazana zay ny le teneniko ka iny nitenena omban'iny teny mpanjakana iny filohan'ny fanavaozana iny miteny hoe tokony mianatra politika ny vahoaka malagasy ny mpanao politika reny nanimba ny Madagasikara hatramin'izay satria tsisy fotokevitra ijoroana mitra amin'ny politika anakarena tsisy fotokevitra ijoroana tsisy programme ao anatin'ny loha hoe zao le tondrasana an'ity firenena ity tsisy fampandrosoana tsisy redevabilité zany zavatra zany hoe napetraka voafidy vahoaka inona ny tamberina ataoko any amin'ilay vahoaka zay le hoe mila mianatra politika tsika rehefa ianao amena poste de responsabilité aza mieritreritra hoe ho anao io poste de responsabilité io aza mieritreritra an'izany ianao fa ho an'ny vahoaka ny nametrahana anao ary miasa ho an'ny vahoaka ianao zay tokony anananao eo amin'ny mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara sy ny hoe mandroana zava-misy amin'ny sedra resam-pirenena sedra olana tamina solika ny firenena maro aloha zany taoriny hoe fanombohan'ny ady any Moyen-Orient fa ahitana Andriamatoa Serge Jovial ny tokony ho ataon'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao zay azo lazaina fa efa misy fiatraikany tsikelikely amina firenena maro kasika Madagasikara ny olana ratsolika na tiana na tsy tiana aloha ny sedy izany teto Madagasikara matsy ny herinandro lasa teo azoko tsara mihitsy ary zay le niteneniko amin'ny resaka géopolitique teo tsy Madagasikara rery any no misehatra ny problème ny olana aratsolika fa izao tontolo izao lazaiko anao tsara aty Europe amin'izao fotoana zao efa mihoatra ny 2 euros ataontsika hoe 2 euros litre ny solika amin'izao fotoana zao tsy Madagasikara rery any fa ny zavatra mbola hitako hoe voafehy hitatsika zao ny resaky ny secrétaire général ny groupe pétrolière Andriamatoa direct manokana ny fanambarana ataony mahazo asy Freddy mahazo asy hoe efa misy sambo tonga ozy de mbola manana réserve atsika fa mila gérena tsara miara-miasa amin'ny fanjakana zay sy ny karazana tsy azo misy zavatra tsy miankina amintsika io resaka géopolitique io fa anjaratsika no mitady ny vahaolana ny mpitondra zany betsaka ny zavatra misy betsaka ny vahaolana misy tsy andra ny fivoahan'ny
inona moa ty le canal mampiady amin'izao fotoana zao a d'Ormuz tsy hiandry ny fivoahana iny tsika satria raha vao misokatra io détroit de d'Ormuz io raha vao misokatra zavatra voalohany atao indrindra dia no fireneny lehibe ireo aloha no maka ny zavatra voalohany asa nahazonareo na tsy azonareo reo fireneny lehibe ireo a no maka ny pétrole voalohany a ifinansiana ny économie ao aminy dia ina ny ataontsika amin'izao fotoana zany efa ela ny antsika nanana réserve fa tsy afaka exploitena amin'izao fotoana zao fa oka antsika hitady source hafa manana source ny Nigeria manana source ny Ghana manana source ny Angola reny firenena reny a Angola zany ao anatin'ny SADC tokony eo mamambra ny SADC atsika tokony manao réunion extraordinaire mandinika hoe ahoana atsika atao amin'ny SADC amin'ity zavatra ity situation exceptionnelle mesure exceptionnelle ao Afrika eo betsaka manana an'izany pétrole sy ny karazan'izany tsy afaka ialantsika izy io satria hitantsika amin'izao fotoana zao mbola saritaka be io ady io ary tsy mbola ho tonga rapitro ny fiafarana izy io na ray volana roa volana telo volana miandry an'izay tsika tsy maintsy ho tonga zay zavatra any amin'ny telo volana any afaka isubira ve ny économie-tsika mandritra ny telo volana tsy hisoloka fantatritsika tsara rehefa tsy misy ny solika tsy mivezivezy ny vokatra miakatra ny vokatra rehetra tsy afaka miasa ny olona rehefa tsy afaka miasa ny olona very asa rehefa very asa tsisy vola isy ny crise sociale zany zavatra zany anjaran'ny gouvernement ny mianticipe azy ary matoy gouvernement io eo a nameny filony falavozana fatokisana reo gouvernement reo ny premier ministre sy ny ministre dia volona Nigeria n'izany zavatra zany misy an'ilay manam-pahaizana malagasy professeur Solosonisy anisan'ny nanitokitrika hoe didim-panjakana ahafahana mamadika an'ireo amenaka mavesatra ao tsy miroro ho lasa solika no andrasana amin'ny mpitondra inona ny mety hoe tsakana ho an'ny mpitondra tsy hanao an'io ihany koa amin'izao zava-misy zao zavatra roa tiako tenenina amin'izay raha didim-panjakana matory fitondra teo aloha tsy nanao an'izay dia mety misy tsindry any amin'ilay groupe pétrolier na ohatra zany zay aloha voalohany indrindra faharoa manaraka an'izay a tsy ny didim-panjakana ihany amiko manokana no ahafahana mamadika an'izy io satria manana ny ato rehetra ve tsika raffinerie zany amadiana anazy io efa mila fantatritsika mila fantatritsika ny pétrole rehefa extraina ny solika rehefa extraina dia brut izy ny miala ao dia rehefa brut iny izy a soit izy avadikinao essence soit avadikinao gasoil dia misy machine ataoko an'izay fotsiny misy natao hoe raffinerie io miraffinieny io zavatra io ny atsika ny raffinerie efa nipotehana ny raffinerie Tamatave zany hoe tsy maintsy manafatra solika net tsika efa vita zany tsy ohatran'ny retsy grande puissance sy retsy firenena hafa reto hoe manana raffinerie izy aminy dia le brutiny a izy a zay mbola mampiodina ny azy manafatra brut à gauche à droite izy a dia raffinieny ao aminy le izy dia miodina ao aminy dia iny lasa produit net fa le tsika tsy afaka manao an'izay tsy maintsy le net ny afaratsika raha manao an'izay tsika hoe tsy miroro avadika fomba ahoana ny amadianao azy manana ny matériel avetsika na manao décret androany ny fanjakana dia tsy maintsy manao installation anao installation na matériel zany a 2 à 3 ans zany raha minimum mandriny anaovana an'izany zavatra zany fa mampiasa atsika kosa io zavatra io kosa manome hevitra atsika hoe ny indépendance énergétique tompokoa dia tadiavina zany indépendance énergétique zany tompokoa dia hoe miainga ny solika rehetrarehetra tokony hiainga ao amintsika satria manana réserve atsika rehefa hiainga ao amintsika inona ny zavatra tsy ampy dia ny raffinerie aoka atsika hieritreritra an'izay zavatra zay aoka atsika hiara-iasa na amin'ny firenena vahiny io na vitatsika moa le izy dia ataotsika installation na raffinerie ao amintsika ao aoka atsika hieritreritra an'izay ny crise rehetra ny crise rehetra na crise financière na crise inona mandalo eto amin'izao tontolo zao dia manome lesona ny firenena anankiray aoka atsika ndray lesona amin'ity crise anankiray ity raha sao zany ny zava-misy eto Madagasikara zava-misy amin'ny sehatreresan'nypirenena inona le tokony ataon'ny mpitondra zany mba tsy hahatonga ny mpanao politika sasany ihany koa mety hanararoatra an'io ny mpanararoatra moa tsy maintsy misy ny mpanao politika ane zarany azy anao anatin'ny fahasairanana ny tenenenanao hoe tsy mahomby io tsy zao io fa ny zavatra ataon'ny fanjakana voalohany indrindra rehefa misy crise ohatrany io dia manazava ny vahoaka malagasy hoe ty crise ty a zao ty zavatra ty ny vahoaka malagasy hoa olona mana-tsaina manam-panahy rehefa azavainao aminy le izy a dia fantany tokony azavaina mbola tsy misy ane zany mahafantatra an'izany guerrany les États-Unis Israël sy Iran zany gasy rehefa tsisy carburant izy a dia inona ndray dia tsy mamekatra le fanjakana tsy mamoly tsy fantany inona ny antony zay mila azavaina manao
karazana éducation mihitsy amin'le firenena. Faharoa manaraka an'izay manao plan. Tsy maintsy misy plan stratégique ny firenena anankiray rehefa mandalo crise izy. Hoe ao anatin'ny crise, mbola teneniko foana tamin'ny andron'ny Covid. Tamin'ny andron'ny Covid, lazaiko anareo tsara ny firenena rehetra manao plan izy hoe ahoana ny gérentsika an'ity Covid ity. Dia amin'izao indray mbola ao anatin'le Covid izy misy an'le plan ahoana dia efa mieritreritra ahoana ny ivoahantsika satria tsy maintsy ho tapitra ity Covid ity. Ahoana ny ivoahantsika ato. Inona ny relance ataontsika alohan'ny rehefa mivoaka ato tsika sy ny karazany. Zay ihany koa ny hoentiko amin'ity resaka pétrole sy ny resaka crise mondiale amin'ny resaka détroit de Dormuz ity. Hoe ao anatin'ny crise tsika zao tokony manana plan ny fanjakana sy ny gouvernement hoe inona ny plan tsika mba ahafahantsika manao le zavatra mba miassurer an'le service minimum atsika. Manao an'izay plan zay. Faharoa manaraka an'izay dian'izao koa efa mieritreritra hoe rehefa vita ity zavatra ity. Inona moa ny zavatra azoko ataontsika mba hievitena io problématique io misesisesy foana satria io guerre io tsy maintsy ho isy foana. Lazaiko aminareo tsara za. Inona moa ny antony tenenako hoe tsy maintsy isy foana ny guerre. Guerre anie dia économie anankiray. Aza adinonareo fa 60% ny économie mondiale anie miaina amin'ny resaka armement. Zay adinontsika. Zay mahatonga io guerre io mba io guerre hitantsika le ady sy ny karazany io fa économie deriran'io. Mampiroborobo ny resaka armement, les sociétés d'armement sy ny karazany. Firy 60% ny économie mondiale basé amin'ny resaka armement. Les États-Unis, premier armement mondial, le budget de la défense, avec orinasa rehetra any États-Unis amin'ny resaka armement sy ny karazany. Ao koa ny Russie, ao ny asiatique sy ny karazany, ao ny Europe sy ny karazany. Donc c'est économie des guerres. Donc tsika tokony eritreritra hoe io guerre io tsy maintsy isy foana. Mety isy io afaka 3 taona indray, nefa afaka 5 taona indray tsy maintsy misy foana. Dia inona amin'izay le plan rehefa tsika zao ao anatin'ity crise ity hivoahantsika amin'ity zavatra ity. Zay le hoe gérer, c'est prévoir. Fa tsy prévoir ny androany ihany fa prévoir ny rapitso. Tapitra ny fandarantsika Andriamatoa Serge Mbe Jovial, inona no azonao amin'tinandreo voaresakitsika teo ireo tao anatin'izay efa makafakana 20 minitra izay ry afatra ihany koa ny vahoaka malagasy manoloana ny hoe zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Zavatra tiako tenenina angamba aoko tsika hifalime tanana. Na tiantsika zany na tsy tiantsika, aoko tsika hifalime tanana satria niala tamin'ny fahasarotana ny firenentsika miditra amin'ny kion-dalana zay niteneniko teo. Mbola mandalo fahasarotana tsika zao na eo amin'ny lafiny ekonomika na eo amin'ny lafiny rehetrarehetra. Eo koa ny fahasairanana eran-tany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny karazany, fifanomezan-tanana sy fifandinihana zay no afaka hivoahantsika amin'izao fahasairanana misy atsika zao. Aoka atsika tsy ho kivy fa rehefa hoe tsy mitovy hevitra dia hoe anongana an'izao anongana an'izao. Aoka atsika tsisy anana eritreritra an'izany engany tsisy eritreritra an'izany satria ny firenena iombonana. Tsika rehetra lasolafaka le firenena raha midina ambany le firenena tsika rehetra no voan'izy io. Ka raha tsika rehetra no voan'ny tratran'izy io dia tsika rehetra no sahirana. Zay ny voalohany teniko amin'izany. Aoka ny mpanao politika rehetra tsy eritreritra ny tenany fa eritreritra ny vahoaka amin'izay. Eritreritra ny fampandrosoana le firenena, eritreritra ny fampandrosoana ny faritra, ny faritany, ny distrika misy azy sy ny karazany. Aoka ny mpanao politika eritreritra an'izay. Dia zay angamba no amaranako azy misaotra anareo ny tamin'ny fanasana, misaotra ny vahoaka ny hainkontany amin'ny tokantrano rehetra, misaotra ny teknisiana nanao niezaka rehetra amin'ny famitana mivantana amin'izao fandarantsika zao ary manantena ny tafatafa aminareo indray tsy ho ela to.